ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamiraba antsika rehefa ko malala tratry ity alakamisy fa efatry ny volana febroary ity. Ny mofinaina valahatra ao antsika anio dia ny bokin'ny Josoa. Josoa toko voalohany. Josoa toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy. Josoa toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Rehefa maty Mosesy mpanompon'i Jehova dia hoy Jehova tamin'i Josoa zanaky Nona mpanompon'i Mosesy: efa maty Mosesy mpanompoko, koa mitsangana mitaha ity Jordany ity ianao sy ireo olona rehetra ireo any amin'ny tany izay omeko azy dia ny zanak'Israely. Ny tany rehetra izay hodiavin'ny faladianareo dia efa nomeko anareo arak'izay voalazako tamin'ny Mosesy hatramin'ny efitra sy riribanona ery ary hatramin'ny ony lehibe dia nohon'ny Eufrata. Ny tany rehetra izay any Edita ka hatramin'ny ranomasiny lehibe any andrefana no taninareo. Tsy hisy olona hajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Tahaka ny nombako an'i Mosesy no nombako anao koa. Tsy andao anao na hafoy ianao mahereza sy mahatanja, fa ianao no handova ity firenena ity, ampandova ity firenena ity, ny tany izay nianianako tamin'ny razany omena azy. Koa mahereza sy mahatanja tsara ianao, hitandremanao hanao araka ny lalana rehetra izay nanditeny Mosesy mpanompoko anao. Aza miala aminy, na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia, mba hambinina ianao amin'izay rehetra lianao. Aoka tsy ala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, fa saintsainao andro manalina hitandremanao arak'izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia alavirary ny lalanao ianao sady ambinina. Tsy efa nandidy ianao fa koa mahereza sy mahatanja. Aza matahotra na mibadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra lianao. Ray masonao manomasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Josoa afako dia teneniny ireo teknisianina, ireo exégètes-ny testamenta taloha boky fahaeniny lalàna. Mahazatra antsika ny hoe bokin'ny Pentatioka izay nosoratana hatreo amin'ny andron'ny Mosesy. Fa ny bokin'ny Josoa kosa dia farana eo amin'ny Mosesy ary manompoka eo amin'ny Josoa mazava ho azy. Io no teneniny ireo mpivaofy ny testamenta taloha hoe Exatioka na Exateuka, izany hoe ireo boky enina, exa enina, penta dimy. Ka ny bokin'ny Josoa dia toy ny milaza eo amin'ny Josoa ny manompoka ny niainany zanak'Israely ny lalàna tao amin'ny tany Kanana. Ao amin'ny bokin'ny Pentatioka, izany hoe ny Genesis ka hatramin'ny bokin'ny Deutéronomie, dia mitantara ny fifampitezan'Andriamanitra na marimarina koa ny nitazan'Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra tamin'ny andron'ny Mosesy. Ary mandrakariva dia nany tamin'izany didin'Andriamanitra izany ny zanak'Israely, nanompo sampy ihany izy, nankahala ny namany ihany izy, nifampialina ihany izy. Hany ka 400 taona no nizahan'Andriamanitra toetra azy tany anefitra. 400 taona. Ary taranaka vaovao no mby ao amin'ny tany Kanana hoetrin'ny Josoa io. Mosesy aza dia nanao tazan-davitra fotsiny ihany ny tany Kanana. Fa Josoa kosa mandrokaleva zany. Zay sisa no miditra ny tany Kanana ka nanatrika ny efitra nahita ny fivoahana tany Egypta, fa sisan'izay dia teraka tany anefitra hiditra ny tany Kanana. Hoantsika hoe ny bokin'ny Josoa dia boky izay maneho ny fahatanterahany fanekena ny fanaovan'Andriamanitra na ny tokony men'Andriamanitra hatrany amin'ny andron'ny Abrahama ny zanak'Israely. Amin'ity andiny voalohany ary ka hatramin'ny fahasivy ity dia misy lafin-javatra telo. Tiany bokin'ny Josoa na tiany tompo mihitsy azy hiainantsika. Ny voalohany dia ny fanazavana fa Andriamanitra dia miazona ny fanekeny ny anianany. Dia ny fahaenina. Fa ianao no
ampandova ity firenena ity ny tany zay nianianako tamin'ny razany omena azy. Andriamanitra zany dia Andriamanitra mahatoky, ka io Andriamanitra io rehefa mitantana sy mitondra anao dia izao miazona ny fanekena izy. Eny ampamaky vakina ny lalana mitondra anao anatin'ny fizantoetra izy, tsy maninona. Tamin'ny tona lasa iny betsaka nandalo fizantoetra, itsika rehetra nandalo fizantoetra, tapitra ny fizantoetra, tsy mitsahatra amin'ny mampatsara anao Andriamanitra, fa tsy hoe satria ny zahana toetra dia nivadika tamin'ny fanekena Andriamanitra, fa Andriamanitra dia tsy mivadika amin'ny fanekena izay ny fanaovany tamintsika, na roviana na roviana. Ny olombelona mety mivadika amin'ny fanekena ny fanaovana tamin'Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy mandao anao na mahafoy anao ao izy, tsy mivadika amin'ny fanekena ny fanaovany Andriamanitra. Mparay fanasan'ny tompo rehetra dia mahatsiaro, eny betsaka ny tsy mahatadidy, ny tenitenenina aminy rehefa vita ny fandraisana mpandray. Manao fanekena ny mpandray fanasan'ny tompo a, vita ny fanekena ny mpandray fanasan'ny tompo, misy fanontaniana petraky ny mpitandrina, dia vita izay dia manao fanekena izy. Vita ny fanekena dia metraha-tanana izy tsofina rano. Vita ny tsodrano dia niteny ihany ny mpitandrina manao hoe ity teny nitenenin'Andriamanitra tamin'ny Josoa ity hoe mahereza matanjah. Dia mitsangana ilay mpandray fanasan'ny tompo ao anatin'ilay torojerentsika amin'izany, izay rehetra mpandray fanasan'ny tompo ka niraisina mpandray dia mandray ity teny ity, mahereza matanjah. Ary amin'io andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy voalahatra ao amin'ny mofinainantsika io, intelo miverina ny teny hoe mahereza matanjah. Ny dika zany ry havako malala, inona ny dikany? Ny dika zany dia izao, mahereza matanjah, olona anao inona moa no ampaherezana sy ampatanjahana? Olona iasa, olona iray. Noho zany dia izao, Andriamanitra miazony zany teny zany, tsy mivadika amin'izany fanekena zany, fa Andriamanitra mampahery anao izy, ary Andriamanitra mampatanjaka anao izy. Tadio azy ry afaka malala. Ity mofinainy ity zany dia mampafantatra anao manao hoe tsy andao anao Andriamanitra, tsy hafoy anao Andriamanitra, ary ampatanjaka sy ampahery anao izy, tsy mivadika amin'izany fanekena zany izy. Mety manoto ianao, mety miala mididin'Andriamanitra, fa miseho amin'ny endrika maro samihafa ny tao manotompo anao, iverinao aminy sy ampatanjahany anao. Tsy olombelona ka iovateny ho Andriamanitra, tsy olombelona ka hivadika amin'ny tompo sy ny meko anao, fa mampahery anao izy, mampatanjaka anao, tsy mahafoy na mandao. Andimy fahadimy. Fa ny faharoa levako malala dia zay aseho ny bokin'ny Josoa ty ozy hoe mampatanjaka izy, mampahery antsika izy, fa izao levako malala, manome anjara anao Andriamanitra, manome anjara anao Andriamanitra, manome ny anjara anao izy. Ny bokin'ny Josoa ray manontolo dia manazava fa ao amin'ny rehefa bito amin'ny tany Kanana dia nandeha ny fizarana ny lovany men'Andriamanitra, ny tany Kanana zany. Dia nizaraina hoe ty ny anjara ny taranaky Joda, ty ny anjara ny taranaky Efraima, ty ny anjara ny taranaky Gada, ty ny any Asera sy ny sisa rehetra, samy nanana ny anjara. Ay Andriamanitra ry havako malala, rehefa mitondra anao dia Andriamanitra mampanantena, fa tsy diso anjara eo amin'izany ianao. Tsy misy olona ry havako malala ka hoentin'Andriamanitra manome toky azy fa mitantana sy momba azy Andriamanitra kanefa diso anjara ao amin'Andriamanitra. Tsy ry havako malala. Io no mahatonga ny salamon'i Davida manao hoe anjarako Jehova. Ary ny dikany teny hoe kapoka ao amin'ny salamo, amin'ny zoatra masina mihitsy, dia anjara. Rehefa miteny misaotao salamo manao hoe kapoka na zoatra masina mihitsy ara hoe ianao ny kapokako dia anjarako ianao. Zany hoe tsy raha miteny izy manao hoe ny kapokako feno dia feno, dia midika manao hoe feno dia feno ny anjara omen'Andriamanitra. Ry havako malala, mpanompon'Andriamanitra ianao, tsy diso anjara eo amin'Andriamanitra zany ianao. Ao ny anjara anao. Matroky fa mbola ao ny anjara fitahiana omen'Andriamanitra anao. Mety any ampamaky vakina ny efitra aloha zao, mety tsy mbola ny amin'ny tongany amin'ny tany Kanana, fa matoky fa miaraka aminao amaky vaky ny efitra Andriamanitra,
mombanao izy ary manomana ny anjara ho anao fantany tokony ho sahaza anao zay ny dikany hoe miaraka amin'Andriamanitra manomana anjara io Andriamanitra nge tenen'ny Isaia mpaminany manao hoe tsy misy Andriamanitra ohatran'io zany ety ambany masoandro fa io le Andriamanitra miasa manomana anjara ho an'izay matoky azy ny hatrany ambadiky ny fahafatesana ranke Jesosy teny zany manao hoe hamboatra fitoerana ho anareo nanomana ny anjara toeranareo ao amin'ny fanjakako ravako malapa de mbola tsy hitoetra amin'ny finoana ihany kosa ve ianao de mbola isalasana ny fitiavan'Andriamanitra ihany ve ianao ny amin'ny hoe Andriamanitra ao de momba anao ary manome ny anjara tandrifa ianao sahaza anao ny sahaza anao ihany nomeny ny tompo anao ny anjara sahaza anao na amin'ny ara-nofo na amin'ny ara-piainana io na inona de fantatry ny tompo fa sahaza anao sy ilainao omeny anao zany ny soa an-danitra ao be dehibe ny bokyny Malakia mpaminany loharano ny soa ny lanitra fa matokia fa manome anjara anao Andriamanitra fa ny farany avako malala de zao mampandresy anao Andriamanitra io anjara omen'Andriamanitra anao io izy ny miaro azy raha mamaky ny bokyny Josoa aloha toko 12 dia tansain'ny bokyny Josoa toko 12 ny anaran'ireo mpanjaka ny resen'ny zanak'Israely ny antony tansana azy dia ilazana fa be dehibe ampolony maro ny fandresena ny men'Andriamanitra ay Andriamanitra mampandresy ny Andriamanitra ao dia mampandresy anao ny Andriamanitra ao tsy hoe manome anao anjara fotsiny ihany zava-dehibe zay fa izao koa mampandresy anao amin'ny ady isan'andro izy mampandresy anao amin'ny zavatsarotra izy fa nga moramora miazo io anjara omen'Andriamanitra io tiany anjara asanao itiany anjara fanomponao tiany anjara fifalianao tiany anjara tokantranonao itiany anjara tanindrazanao tiany anjara ny firenenao de misy tia androbaka andreny ngery afako malala sy anjara omen'Andriamanitra anao anjara arena omen'Andriamanitra anao anjara fitaina omen'Andriamanitra anao anjara fahasoavana omen'Andriamanitra anao misy tia androbaka mandrakariva de mila mijoro ianao de matoki fa amin'ny fijoroanao de Andriamanitra mampandresy anao zay dika ny tantara be dehibe ao amin'ny Josoa toko 12 ty fa Andriamanitra mampandresy Andriamanitra mita miaro amin'izany fijoroana vavolombelona sy fijoroana zany de afako malala Andriamanitra manao anary ny tiany Josoa ao an-tsainao Andriamanitra manahona ny toetrany ny tiany Josoa ho tsaronao sy inonao amin'ny toko 1:1 ka hatramin'ny fahasivy de zao rehefa mibebaka ianao satria zanak'Israely mibebaka rehefa avy nandalo ny efitra izy de nanao fanekena vaovao taminy Andriamanitra Deutéronome 5:20 de niova fo izy ny tsara be ny finoany ary zanak'Israely efa nibebaka io hitanareo ao amin'ny bokyny Josoa io lay Josoa ny teny manao hoe nareo ve hiaraka amin'Andriamanitra sa tsy nareo ve vonina nompo an'Andriamanitra sa tsy de hoy zanak'Israely miaraka tamin'ny hoe Josoa manao hoe za nompon'i Jehova raha izasy ny ankonako nompon'i Jehova zay de niaraka ny teniny zanak'Israely hoe izahay ko izay sy ny ankonana ko hanompon'i Jehova zay zany hoe rehefa mibebaka ny zanak'Israely ka nanavao ny fanekeny tamin'Andriamanitra izy de zao inona zavatra nitranga mahazo mahatoky ianao zany fa tsy andao nahafo ianao Andriamanitra mahazo mahatoky ianao fa tsy diso anjara zany ianao tsy diso anjara fitahina ianao omaly ny tompony ianao fa mino mahazo mahatoky ianao fa hampandresy ianao izy hoy Paoly manao hoe manohitra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay ty antsika tsy omen'Andriamanitra miaraka amin'ny Jesosy koa fa ny zavatra rehetra ny zanany aza nomeny anao maika fa zay ilainao maika fa zay hampandresy anao maika fa zay hasambatra anao fa matoky ary miavao za aza manompo an'Andriamanitra amin'ny fahazarana fa mametra fanontanina mandrakariva hoe tompo aiza ho aiza ny fanoloran-tenako tompo mitoetra amin'ny fitiavana anao ve tompo mitoetra amin'ny fahatokiana anao ve raha mitoetra ao anatinao ny fitiavana an'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy tompo zay nanolotra ny aina isolo anao de ho amariny ny tompo aminao ny teny manao hoe tsy andao anao na foy anao tsy efa nandidy ianao va mahery izy
mahatanja aza matahotra na mivadi-po fa mombanao Jehovah-Andriamanitra ao am'izay rehetra alianao matoky ary fa mombanao ny Andriamanitra ao am'izay alianao nitao za tsisy fikira amin'Andriamanitra miavao zary mipepa fa mombanao ny Andriamanitra ao am'izay alianao ivavaka sika tompo misotranao zahay misotranao ny amin'ny teninao zay azo ny anovakina tamin'ny teny malagasy misotra noho ny fahasoavanao zay ahatsapanay fa tsy mba mandona mahafoy anay ny Andriamanitra fitiavana ny Andriamanitra ary mampahery anay mandrakariva mampahatanjaka anay mandrakariva tsy mamely anay ho kivy ao anatin'ny ady sarotra ny Andriamanitra manomana lova tsara manomana ny tsara mandrakariva ho anay ny Andriamanitra mampandresy anay efa nanafatra anay ny zanaka ao manao hoe ahita fahoriana ahita zavatsarotra mety era zava-manahirana ty am'izao tontolo zao zahay nefa zay kosa mahatoky fa efa resy izao tontolo zao ny am'i Jesosy zanaka ao de ampitoery ray tompo amin'ny finoana sy amin'ny fiavaozam-panahy isan'andro aza velanao anara-disy anompo anao amin'ny fahazarana fa tezao ahatoky fa velona ny Andriamanitra fitiavana ny Andriamanitra de mametraka ny fiainana eo am-pelantananao zay tompo malala terizo amarino aminay ny teninao hoe tsy mandao anay ianao tsy mahafoy anay ianao ary momba anay am'izay rehetra alehanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay